Anisan'ireo paikady napetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana entina anatrarana ny velarany fahasivy fa avitatena ara-tsakafo ny fampitomboana ny vokatra miakatra amin'ny alalan'ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena. Mifandraika amin'izany indrindra ny fanorenana tohadrano vaovao izay manotraka lemaka amin'ny refy 200 hektara nataon'ny fandarana sa defi izay eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny fokontany Beadabo, commune Sahambano, district Niosy, faritra Iorombe izay namaly ny etaetan'ireo fianakaviana tantsaha-mpamokatra miisa 770 mivondrona ao anaty fikambanana Andriamsara Vanosoa. Totosa tandroany tokoa moa zany ny fandraisana vonjomaika ny fototra fitrasa manondraka velarana tanimbary manodidina ny 200 hektara ary akoatran'izay hoe fisitrahana izay fandroana velaran-tany lehibe zay dia mbola hisy ihany koa ny fiasana ny tany zany izay hoentin'ny fandaharana asa defia izay fandaharana asa moa zany namatsy vola zao fototra fitrasa zao. Eo ihany koa moa zany ny fiaraha-miasa amin'ny ministera amin'ny alalan'ireo fikambanana maro izay miara-miasa amin'ny fandaharana asa amin'ny famokarana masomboly zany dia isy ihany koa ny fanolorana masomboly voafantana zany hoentin'ireo tantsaha mamokatra. Eo ihany koa ireo tohana ara-teknika izay amin'ny alalan'ny fametrahana ny saha sekoly, eo ihany koa zany ny fametrahana an'ireo valatahaka zany izay iarana amin'ny teknisiana avy eo amin'ny DRE zany ahafahana mamparitaka an'ilay teknika mpamokarana zany dia ny teknika mpampirimo zany izay teknika ahafahana manatratra ny tapahavokarana 5 tonnes isaky ny hektara farafahakeliny. Velombolo ireo tantsaha satria mifandraika tokoa amin'ny filan'izy ireo eny an-toerana ny fisian'io tohadrano io. Sisy koa ny raha sohokotsia la velo haizao hazy fambolelako zay raha hamboley vita aby dia tia hamboley. Sisy koa fizaligna zao lafa afakelikely eo la hamboly haizao tsy mizao hiala aby ny mosarolako toy la hiada hay toy la mosasy anareo fanjakana nagnomena iny. Tsy mijanona amin'ny fanorenana ny fotodrafitrasa vaovao nefa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana fa miara-misalaha amin'ireo tantsaha-mpahazo tombotsoa hatrany. Fotodrafitrasa zao naorina dia ho fandratarana ny velirano fahasivy izay napetraka miaraka amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mahakasika ny fandratarana ny fanjarian-tsakafo zany. Izay moa zany dia mba ahafahan'ireo tantsaha-mpahazo tombotsoa ato anatin'ny faritra misitraka ny fotodrafitrasa ary ihany koa misitraka ireo fanohanana izay hoentin'ny fandarasa defia manomboka etoana. Afakazika izay moa zany ny fanarenana an'ireo velaran-tany voatondraka ireo. Eo ihany koa ny fanohanana ny tantsaha amin'ny fambolena ara-teknika indrindra fa ny volovary amin'ny fametrahana an'ireo saha sekoly zany ary ny famatsiana azy ireo ihany koa ny masomboly izay voafantana izay sahaza ho an'zareo. Izany hoe tsy tapitra teto akory ny fanohanana an'ireo tantsaha ireo fa vao manomboka izy zao hatrany amin'ny fitadiavana lalam-barotra famarotana vokatra izay vokarin'izy ireo eto amin'ny telemaka ty. Notanterahana ny 3 Marsa 2024 ny fandraisana vonjomaika ny fahavitan'ny tohadrano izay niarahana tamin'ny fitadiavam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana ny mpandrindra iraisam-paritry ny fandarana asa defi.